See
lehibe ao tsy misy tapaka asangatra ny dafa vorety ny mpianakavy finoa fa nomena amin'ny fotom-pialatsasakiny dia tonga isaotro tonga kasika tonga ny voninahitra satria tsara nandanina fina ary raha hiatrika ny fidirana indray zany dia manombonombo sosofovavahana zao ametrahana ny asana ny fianarana ary ny fiainana aoka ny fanana masina hoe tonivinay hamemonay anazava fitarana ary io sy ampiombona nayanao ary avolary ny fanamina masina fitanterana dia anao mitena filaza miesy ny filaza izay anao ataotapony ary mamana amin'ny ananan'i Jesosy lay mpamonjy Kristy filay ary lohany fiangonana izay mamonjy anay. Amen. Miavaka rehefa tonga mianao antsika Andriamanitra dia miteny hoe manapaka antsika sy ny fanatrika indray andro sikaan'Andriamanitra izay tiany ampitanterana antsika amin'ny dialany ko amin'izany mangataka aminareo ary raha fanampitan'Andriamanitra mba hatotra tena hoe ho fanatrika masy sitaka Andriamanitra dia fanompopanamy ataonareo zany ary aza manana fanaovatoto zao fa mivano fanaovatoto say amin'ny tanana sitaka n'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana mapetrika amin'izany fa tsika ela zay ny fanahinao manko mampiengy anay fa mpamonjy zay ary zany matanana ny lazavelo ny olombelona na hanamaminy fa ny fanekentenany Jesosy ary dia manatonanao zay ray mitondra aminao tsy mahafanterana mitondra aminao ny fiatsaratsy manao anao tombotombo zay nefa matetika tombo any fa nekeny sy anomanay amin'ny zavatra maro nivady taminao maharenana fanekena tamin'ny zavatra maro nefa tsy nitateranay tamin'ny zany ary ny tenanay indraindray dia mpanomponofo ary indraindray aza mpanompono satana fa tsy mivokatry ny fanany ainanay
no vavolombeleo izao zay fa masoko fahazavana kanefa ny fanaozao reno rahanay ary ny sainay ramanarika ny fomba ny tany sy ny hevitry olombelo indraindray fantatra ny sivatanao fa tsy ataolay ary indraindray zay mihinia mikiky manadino ny sivatanao tsy mamano ny sivatanao ka dia velona ny fahineny tsy mitikoana misotranao anefa zay fa tia mpanota io ary tsy tianao misy velona atenay zany mbola taona anatona zany mbola taona anotra ny fona eo mba ho diovina no nyranoky sy niriny fitiavana zay mety tia miaraka rainay rehefa talo aminao zay dioky zay aoka sao zay aoke ary vaotra fanay fitiavana jesosy zany Be
voninahitra ny avin'n'andriamanitra. Rehefa nisotrano tompo tamin'ny Elisika nidiovo ny fotsika dia afaka andray ny fahazavana reo tenin'Andriamanitra. Ataontsika ny rehefa mieloha ny famakiana ny soratana. Ny teninao tompo dia teny fahamarina, teny masina ny teninao, satria mirarika ny fahaemelalàna izay ao aminao nentinao ny asa tokon'izao tontolo izao ary nentinao manazava nay ho amin'ny fiainanao. Tsy efa ny fisainan'olombelona ny fahatantarana ny hevi-dalana fonosy ny teninao, koa dia mbola angatahana ny fanahy masina hiasa mahety ary ampitombony ny finoana ny anatinay mba tsy hahatonga iainy teny foana na teny maty, fa ilay teninao no teny ireny sady teninao ireny dia ampitombony ny fitiavana ianao mba hankananay ny miainana. Dia mitenenany fa voninkaina iretonao amin'ny anarana Jesosy Kristy le teny. Amen. Ao amin'ny volana fahavalo ny andininy faharoa telopolo ka hatramin'ny fahaenina telopolo ho volana fahavalo andininy faharoa telopolo ka hatramin'ny fahaenina telopolo toizantsika ao amin'ny stily ao Filemona andininy fahasivy ka hatramin'ny Filemona andininy fahasivy ka hatramin'ny folo ampyfarana filazatsara topiko ka afaka ambin'ny folo ny andininy fadimy roapolo ka hatramin'ny dioka faefaka ambin'ny folo andininy fadimy roapolo ka hatramin'ny fahatelo
Iopa toko fa efatra ambin'ny folo manomboka amin'ny fadimy amby roapolo loakantsika lalana fampianarana mampahereza ampialary fidirana atiky ary baiko anatin'izany dia misitinina amin'ny teny baiko mipetrahana efika raha zay kely mipetrahana efika raha zay kely ny fanahy mason'Andriamanitra anampintsika afantsika mipetaka tsara ary mametaka tsara ny fiainatsika sy ny antsomitoko amintsika eo mipetaka n'Andriamanitra fanefanatsika petaka ry avana Andriamanitra tsy azo vasovasia mitoly ranomatra tany fimonana sanidalana Andriamanitra tsy azo vasovasia fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana aorina Andriamanitra ahafanazay tsy fanjakana mandala fanjakana miorina tsara fa tsy fanjakana marehore tsy fanjakana mitoto fa fanjakana mifototra mahay izy an'Andriamanitra dia ny fahazavana ny fahamarina ny fitiavana ny hena ny fahamasina ny fahalebiazana sy ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra mihitsy maorina ao amin'ny fanjakana ary zany mitoetra n'izany fanjakana ty arak'izany ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy zavatra manome azy na tsotsorona fotsiny amin'izao arak'izay mety heveriny io amin'ny saina na amin'ny fomba fanao na mety toy fanaraka ny vanim-potoana misy azy ara-damôdy misy zany lamôdy ndray asa loatra lamôdy ndray tahaka izao dia lasa dia ohatran'izany misehina amin'izao tontolo izao ny tompony lava tanena nidiram-bavady ety fa malalaka ny lalaka ny fahaverezana mahamokana tsy ny lamody arahany rehetra alahany be sy mahamaika nibetsaka tsy zany fanjakana miorina amin'ny mahamokana zany hoe amin'ny mahamokana amin'ny mahamokana amin'ny mahamokana ny fanazy inona ny zany inona ny zany fanjakana dia ny hoe Andriamanitra ny voalohany izy ny voalohany apetretsaka fa nibakiteny izy nalalantsika davantsara dia mila tandremana ny fandraisana azy mila ny fiainana azy ny fampiarana azy ahoana moa lazainao raha misy manaraka ka tsy mankala ray sy ny reny sy ny zany sy ny mahalala sy ny anavao ameny koa zany hoe tena tsy azo kena ho mpianatra atitroko hoe tsy azo lazaina fa kristiana kristiana anarany fotsiny tiany Kristy tsy azo raha laina sarana rahateny teny rampitainany koa dia inona ny vokany eo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamony faharavana mbola gaga ihany raha mahitatsika eto misy vady no fatana misy mpianakavy eo nefa ny ahoana raha miaraka ny tompo mangala vady mirena ngalana anavana zany tokoa venety zany tokoa venety novely fikisana Andriamanitra dia tena andavitra isy ny fampiarana
mandremana tsara. Satria raha raha dia tsy vita hoe tora faharavana sy fampitera fa manjary misy famoerana koamo ao soratra masina. Manjary misy fanomboka izay ambarana ohatra didy fony zay miraky misy kapon'Andriamanitra fototra mandidy hoe mananjana rainao sy ary Jesosy azy dia raha mitsy tona fivavahana Jesosy laza hoe efa korbanina ho an'Andriamanitra fanomezana ho an'Andriamanitra zay tokony anasoavanao ray aman-dreny dia avelao tsy maninona sy manoninina amin'ilay misy ireny moratsony azy nareo bakeo zany Jesosy mitsy miany ny tokony anajana ray dia ahoanao ny zay ambaranao salama tsara sady mahafinaritra raha mifahalala miara-monina mifankaty fa andidiny Jehova fitahiny eo amiko didiny Jehova eo fitahiny didy dia andidiny Jehova fitahiny eo amiko dia fiainana manakizay inona raiky no makahala makahala raha raisina raha-bakiteny io zany dia ahoana didiny apôstôly fiangonana tany Galatia araka ny ambarana Paoly Galatia fahaenina hoe ana manekeny raisiny renina ao amin'ny tompo manekeny raisiny renina ao amin'ny tompo manajana raisiny reninao zany mididy voalohany misy teknika zany misy promesse ary nanoray azo mampatefika am'zany riavy mazava fa tsy azo raisina bakiteny teny fa mila mazava raha nyteny tamin'ny mpianatra ny tompo miray maty fa tsy volany fitaranika manampivelony iray aveny amin'ny rahaolany ary misy sasany eo zay tsy alana amin'ny fahafatesa manapitany zanako avy amin'ny fankatana maty foty amin'ny fotodimy fandeny fony ary maty failany fotodimy tavanako raha izany namarana dia nandray zany ara-bakiteny no maro fiangonana mpianatra ny tao Jerosalema tsy mety miasa ny fo fa tena amboniny no raisiny fananany rehetra dia anisany communauté de consommation zay izy ny fokany nahantra tao Jerosalema ary hitatsika ny action nataon'ny Paoly fa miantso fiangonana tany Korinto sy tany Makedonia ary tany fiangonana hafa anio manambola amonjena rehetra isy tato zany koa nataon'ny tany Korinto fa rehefa nambarana tompo zany fa hoazy raiky izy ary naneo témoignage araka zany tamin'izay nolazainy Jesosy niraisika ara-bakiteny ina moa lazainy lozany be voka sy mamono amreo amiko zay lazainy Jesosy dia foazy loza inona ary nataon'ny tany Korinto tsy mahazo miara-manatra sao dia lasa mivoaka so mambe voka na mamono loza dia nanao apôstôly azo tsara manina mba tsy akany be fifanarina reo fa rehefa mivavaka ihany nareo tokana ho an'Andriamanitra zay nareo hitatsika am'izany fa nanomanao soratra masina dia be na mpianatra na ny fiangonana rehefa nanay ara-bakiteny fampianarana Kristy dia diso
soliombana ao Kristy tena ajerena no anjo hoe ho amin'ny Mosesy ohatra. Mosesy no manontolo tao ny Farao ary no manontolo tany am-pianasana Jehova. Ny soratra masina manontolo ho le teolojiana allemande anankiray tsy izany bibiki. Ny soratra masina manontolo no manazava ny teny sy ny andiny tsirairay ao. Fa ny sinateny raisina tahaka tsy mety naty zavatra mety mampifia ary maharoa saingy mety manampy ny fanambarana andreotsy. Zany no mahatonga ahy raha nomena ny texte androany mamakivaky ary makany ny matiny mijery ahoana ny fomba nilazany ny tantarany matiny kosa ary nentiny laza zay tiany tompam-bava maro amin'ny alalan'ity texte. Dia hoy Matio izay tia ray sy reny mihoatra ny fitiavana dia tsy mendrika eo aminy ary zay tia ny zanany maso ny zanany vavy mihoatra ny fitiavana ihany dia tsy mendrika ho azy. Hay zany izy ity safidy zany hoe raha lazay ny fomba noratakatsika dia zao iza ny tianao koa mitompo sany rainao, mitompo sany reninao, mitompo sany zanakao, mitompo sany tenanao. Raha hoy ianao hoe mitompo dia mitompo ianao, fa raha hoy ianao hoe ny reny ny vadiko dia tsy ahy. Miresaka laharam-pambonina ordre d'importance amin'ny toetra. Raha mbola misy zava na olo tiako no dia tsy mendrika atao hoe kristiana lava. Kanefa zao fampianana ny raha tsy mifanipaka. Inona ny hevitro zany? Satria tiako ny tompo dia ao ny tompo mety fitiavana ny ray, ny reny, ny fahitako, ny vady, ny teny ao atoy. Araka zany lazainy Paul tao amin'ny Efesiana teo. Raha lazaina fomba avokoa zao raha tsy eken'ny ray na ny vady na ny reny na ny zanaka ny anarahana ny tompo mazava ny tompo mazava ny tompo. Ka amin'izao fidirana izao rentrena isika dia miresaka fidirana eto ny tompo. Fa ny fidirana ny fanjakan'Andriamanitra, le fanjakan'Andriamanitra nambarako tsy toto fa milaza ny maizy azy mihitsy dia ny fahamarinany ary tsy azo nyzona zany fahamarinana. Ino zany ny tompo voalohany tena izany tokoa andro, tena izany tokoa amintsika ny tompony voalohany amin'ny zavatra rehetra. Dia hoy mipetrahako tokoena tsara ary anapetraka amin'ny tavolena tokoa tsara seza tsara miekereka lay aza maimay foana, aza manao na manetsa amin'ny vera taitaiky tatebomina mifotetsy enti fijeriona etika fanapota kanefa mipetraka tsara ary mampierikerika tsara. Fifiry eo engagement natao tamin'ny tsy fiekerekana. Fifiry eo engagement dia tsy nazay tao amboatisy matsaroray marendreny nyvatanisa mivadiny maray fanasany tompo matsarony maray fanasany tompo le vadina atao so dia nanavady nanomboka atao fa mizavatra rehefa miazay atao tsisy vita. Ary ny piano, ny dekôly, ny mpitandro ary koa miady.
eo zay zava fanotonana fa raha tsy zany manjary miteraka resaky manjary omezan'io ary miteraka fantavana tsy medika hoa ka zay no azo manao anazy mahalala izay aloha mipetraka dia hoy izy ianao zany teoranao hoe raha zaka anao tsy midika ihany alao mba ety petrapetraka eto fanjakan'andriamanitra ngely resany eto fidirana ny fiainana manak'izay ny amizio tsy resaky hoe anao sy tsy anao fa ny hoe aiza misy ny lahara ametrahana zavatra aiza karaha ohatra ka asianao zatsy mety hoe nanompenaka nefa natsiarana iray teniteny foana afotsy tsy miamiko iverenao mitolo mankatao fa voninan'andriamanitra ary zao atolory azy taorehetrarehetra aoka hijanona amizay nykalakila tahamanataonenanazy safira omeriany fa tsy pampokely any any fitsinjovana ny vodamerika tsy amamerika minazo azy fa valan'andriamanitra maty teo iananazy safira dia fanjakan'andriamanitra fanjakana mosolomaiky andriamanitra tsy azovazo vazina mikory ka dia zany mietsonatsika raha mbola misalasala ianao fantatrao ny fitiavana Jesosy mitiavana sy mitiavana anao mitiavana Jesosy vereny vakila iray fitiavana fanafony zavatra rehetra nilaoza ny voninahitra sy nyalety nilaoza ny tany amin'ny mafinaritra tany nidina nitizy nalety teny ary nilaiky mambany n'olo zany ingena afatsika eromanatosomatra tany mananabiny ndena ny Kristy mameketsika tsy mikristy zava-dehibe fa lay amarany Kristy Jesosy ngeny lahatra tamin'nynositsika fa ilay mpamotamana Kristy tany amin'ny hôtel toasa kekoa zany tiamama ary ao anatin'izany inona kosany vaovonao Jesosy inona ny vatany fitiavana iena ekaty mbola ihany fotoana safosana saoizy atoloiany ny fonao fidiran'ny mpianatra zao fidiran'ny mpiasa koa avy mamovery vaovao zao vao manomboky zao dia afapetrao ny fanontaniana petrahana mety efa vovidy zay vovidy eo zay fourniture aloha mividianana fourniture tsy mikay sopratsy eo papay na koe mahatongoka bouillon café fanino fiavana zao dia fampakina ny priorité misy nke sady ihany ny ay fa manao zavatra mety tsy mampahay mahatongoka manapay zany hoe dia fa lasy
antikamy. Ilaina ny namana, ilaina ny lalao sy ny alavoly, ilaina ny torimaso, fa fatary kosa inona ny toetrava. Ka ho antsika piano, da manompiasa aza manao alasa fay. Manao ny zavatra rehetra, tsy tony an'olo olo iaho ka eo izy angamba anao etovana eny. Zany eny tsy alako miambina iray rehefa révision na rehefa examen iny satria priorité manko ny fianarana. Riavana napetraka tamin'ny lohany teo. Izy anao midina dia raha misy fianarana eo tsy tiavany tompo tsy azo izy. Ino ny zavatra rehetra efa nataon'Andriamanitra fotoana, ao ny amin'ny ianarana, ao ny amin'ny ianarana enenao izy enenao nomenanao hiasanao zany ianarana koa fa ny sambatany Jehova Andriamanitra dia amin'ny fitsara aza manao rahalala aza mandraika enao amin'izany dorianao e io ara fa mianatra lava mbola tsy lasa. Ahoana monina zay misoratra maso raha tsy Jehova manambotrano ianareo tsy miasa manao azy. Raha tsy Jehova miamana miarika foana amizany zava-foana manareo miarika sy amana c'est-à-dire manao heure supplémentaire zava-foana manareo zany ny fitahin'Andriamanitra no mamparoany atao fa tsy heure supplémentaire ny atao fa heure complémentaire. Dia ny fotoana miaraka amin'ny Jesosy, ny fotoana izay ankalazana n'Andriamanitra mba hakana fa complémentaire. Mipetrahana manomboka ny tompo manao ahoana misotsika amin'izany manaoao zany. Mbola olo tamin'ny lasa ihany saposa andinika marina ary ndrina naiky resaka tokana mba azo manoentsika ny fampahereza, ny teny tandrifa, ny teny fampanantenana ary azo resika manao fahasoava zay amin'ny famoliazana ao amin'i Jesosy. Makanga azo mantsara ary makanga azo manetitra kanefa apetrao amin'ny tompo ary apetrao amin'ny lohatsy ary izy ihany apetraka amin'ny amon'ireny dia hitanao fa hainy mazoto aherezy mahefabe fa ny tompo momba zay tena azo tokoa dia izay matoky azy sy matoky ny teny. Ahoana no fahiny ho an'ny azo raha izay fahiny ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavana Andriamanitra anay ary ny firaisana fanamasina ampaherenareo any amin'ny fofonareo amin'ny fahalalana tsara sy amin'ny faherena ambony iny izay ahatonga nareo zanak'Andriamanitra maro mitafy Kristy ary mandray ny alehiben'ny Kristy izay fahasoavana ny fahasoavana. Izany ny mitahiry ny tomponareo amin'izay fidirana izao ary entiny miara-mamaky vatana taona ny voninahitry ny anarana sy famoliazana ho an'ny tsirairay sy ho an'ny fiainana. Matoky le niazo anareo izy atateraka izany ho azana. Amen.
Tsara ny mantsika ary tsara ny fikasàn'Andriamanitra mantsika. Izany fahatsarana izany aseny toriana sy ambara ary miasa nykorony fotoko izao sotomaky azy le isika anambara ny fotitsika izany toko sy Andriamantsika izany ary anatin'ny fanfanamaratonda izany itera azy, ankalaza azy, iteny ampitsika hoe tiako ianao tiako ianao Jesosy, tiako ianao Raisakay, tia fitiavana miara-mitsanga isika, miara-mamonda fomidibonana misy azy. Isika minan'Andriamanitra iray, raitsy toa mpanamolana sontany ary zavatra rehetra ary mino Jesosy Kristo iray, zanalahy an'Andriamanitra, nateraky ny ray nakoarehetra izao, ny mazava Andriamanitra fitaovan'Andriamanitra, nateraky ny fitaova, ray ray fitaova, izy ny amin'olombelona, samy famonjenantsika, midina fitahitavitra izy, ary ny fanahy masina mofo, hafa tamanapahana izy
Bana
Falinarapa sy manahina rehetra
fianarana ary rena ho fampaherezana ny miara-mino amin'ny dia izy nitatananareo izay lenareo rehetra ary tsarovy fa mafianakavipentsika dia eo raha misy azo fanampiana dia aza misalasala manatona dia koa manatona tany fa raha tsarovy fa naovinanareo ny mandalo dia misy toerana anareo dia toerana dia misaoto raro solovina amin'ny anarana Jesosy Kristy. Fanatsika koa zany dia manokana sy tovabavaka eo sokiona izay natratra tsingerikona naterana tamin'ny volana aogositra iny dia mila folo salamako isany le matoramonjy arofolo Jason tsy eo izy a fa dia tototsika mbavaka andre matora tsiravelo Samuel isambola fanoteny fialatsasakotoa andre matora le olona Germain tsy eo koa izy tototsika ary raha matora le zatovo Rachel dia fahalalako amin'ny fiangonana mizoky olona moa dia tsika mazokonay rehetra tsika izao fianakavibe dia miarapana amizay miara-mifaly aminao indrindra fa tamin'ny taona ity nafeno vaka taonanao taona fahasoavana zany taona mpitahiana zany ka dia mirasoavako zay no tahin'Andriamanitra tanterahany tompoaminao ny fikasany tsara rehetra ary natray amin'ireny ihany no masinganitra ny fantatry fahotonao ary ampahirezana anao ary nytenin'ny tompony Andriamanitra ianao efa mampianatra ratsy mafinamidandalona ary malakanity dia nitony fahagaganao ao ko manapahosolo dia aza mafoiany Andriamanitra aza mafoiany Andriamanitra manamolaza ny sany mamantarana tsy miasana lehibe amin'izay rehetra olavana vakotaona mbola misy mission volamiany ary zany miteny fikasana tsy ahafoy anao izy hitantananao izy ampaherinao izy ary amonjy anao izy manola misaka dia mifanatitra fanaterany zanaka manjafy rehetra ary dia voninahitra n'Andriamanitra fitahirana miara-mivavaka misaotanao zay Andriamanitra ny fitahitso dia atobaka ao amin'izao fianakaviany finoana izao mpianakavy misaotanao zay ray aman-dreninay dia tehirizinao ary dia mahatratra nyvanim-potoana iny na tsy ahoana namitranako azy tetiny izao dia ifanasana sofahaza mivavaka aminao izay azy ireo ao ireo tsy salama manaty fahosan entinay mivavaka aminao manokana ary angatana matevika sy ny fiarovana avinao ao ireo tsy toerana fa miala sasatra na any amin'ny toerakafa ny fahasoavana omba azy reny tsy ahasoavakazy fahampanteraka azy amin'ny tsara manatrika naikio tompovavina zay nitahinao mahatrarika zao fahavakotaona zao mametraka azy no avy ary metahita amiko sy ny fanirika aminao zay Andriamanitra ny fahatanterahana nangatahana dia ao zany fahatanterahana zany omba azy isakana ary fiantanareo manokana ny fahatanterahana dia ao folo sy ny ao aminao azy dia ny fiangonana moa dia miara fahatanjeo dia terizy zay rehetra mba ahafahanay mankalaza amin'ny andro mena anay manampiaraka ity ka hoaniny mananay ho amin'ny fifaliana marika misaoto fa velonao velona amen manaraka zany dia fanambaratety
ihany fa misy ireo mpiany izay manaraka ekonomi tafo ary dia afany lazatsika fa mitokana somatsara rehefa dinian'ny commission nationale ny candidatur'izy ireo ny tiany vaovao izay natevinarana ray ny asa fiandrasana sy ny asa pivoazana eton'ny tafo dia raha zana mpanala vangy atana ray tena vovay ary rahatona lehibe zaka tena fady zay satria hita tao ao fa be ny asa ary tena maro fa mpiasa ny vitsy be dehibe ro manantsy ny asa sy fampahereza fampiarahana ny fiangonana isankolana kanefa hita boky fa tsy ampy mpiany zay nanamanataterako zany na miasa mitamina ary miaraka ny dekona ny fialazana vary satria ny teny andriamanitra mangatany vokatra mba hanarana mpiasa dia nome mpiasa isika mitodika anareo raha zay tsy anareo ny fidiavo fa izany ka nanirakaraka mahandesy amina mana ary mitodika amin'ny fiangonana koa tsy ireo misarotra ny vava misolasolana sy mitehana ny asanokana fa siantsoko ary vakombelona zany zay mitaiza azy na mpianatra azy ary manao kilasy teo amin'ny tompo ary rehefa mireno tomponatsika izy dia misaotra azy ary maray azy fa izay manarena dia maray azy mitodika amin'ny fiangonana zany sady fampaherezana reo fara ny fiangonana no mitombo ary mbola misotra tombo ny lavavoasanao fifaliana lehibe zany satria tsara hita fa miasa ary ampitomboy ny amaintainy vatany Kristy ny fiangonana sy miasa entina mampaheretsetsy fa miasa ny fiangonana tito tiany dia tiany loatra izy tiany titanana ty ary tiany malagasy titanana ty ka dia isanandro izy manimboka sy miasa makataka ny fiangonana iara-mitsapa ny vava toko amisoranao zany fa mijery ny fiangonana ianao mijery zay ilay sy fitarana rosinay ary araka zany dia mamaliky ny fangatana miotako zay aintononona fianeteretina satria andriamanitra iretina misoranao zay nanomezanao anoana ny tano iara-miasa ny dekona sy ny kominy eo ny fiarasana nao ilay mividinao lafina amin'ny rano mangataka aminao zay manamasomaty sady mangataka aminao zay mba tonga ny fiangonana anay ny vokatry zany be ka hitony finoana ary tony mihery azo mijoro ka olombelony herina sy ny fitiavana etony tianana sy etony tamina dia rainay tombo ankala zay
farany fazandrara dia misy zanaky ny fiangonana izay nanorona ny tokatramony hoany sototanasa ka dia nanavona ny alitaran'Andriamanitra nandray ny sotrano tamifadina sy manay fanihina ny Jehovah. Tanterana tamin'ny tanondraza ary dia androany isika miarapa azy ireo sy manolotra azy ireo ahonareo ary ty manolotra ity marika ity symbole izy ity dia tsy nynakoro zany fanihinaandriamanitra. Zao ny voasoratra ao inona ny alokan'ny zatoviny lalakazeny sy volo ny fitandrena malalaka ny tena ty baiboly ty dia atolotra fahatsiarovana sy fiarabana noho namasinana ny fanapatiny tamin'ny tao ny fiangonana ary ty ny fambolana ho azy mamakivaky ny fiainana ary mijoro avy ny fitiavana ny afamotsy ary afaka azy mazoto manaky ny tena ary mavamana maneo mba tsy devinareo ny fanamana ka dia ansona ho aty nareo ty zany Andriamanitra ko zavo masoe sy raha matonga sosomasoano zany Andriamanitra ko tonga zakarano sy raha matonga jery sesika faninarabanareo zay miarafaninareo am'izao nahafitariny fitsofandrano ny fanambadinareo izao zava-dehibe ny fiangonana izao nahoana satria fanambadinana dia tsy nakolo fa fiainana sy fijoroana mampolobeny fitiavana ny fiangonana ary defisianana toko fahadina araka zany dia ny fiangonana mihitsy ny voankasika kaiky ny amin'ny fanambadiana zay anasana eoniko ary ianareo araka zany dia manova ny eny-fitiavana amin'ny fiainana satria ao amin'ny fiainana ny fiangonana no manao ny fitiavana ny Jesosy lay valy zay fapakatra azy ka dia fany zay narabanareo manolotra anareo ireto baiboly ireto dia mpinay amin'ny sodrano malagasy hoe maharena dia ny fitahin'Andriamanitra raiky ho aminareo nalakany ary ampitombo anareo fitombony fiangonana amin'ny fitiavana a Kristy sy ny fampona azy amin'ny famadio. Isika koa dia Andriamanitra dia voninahitry'Andriamanitra tokoa ny fiaina tokatramona ka ny fitahina isanandro no ahafahana mampiseho ary mampiseho ireo zanaka hoe jereo ny fitiavana izy voaka dia raso tonga amin'ny rakosaona sy zoviavana ataontsika ny hira zay famitona bazana nakyrekometao tsarofa zay manome sy fitahina no akasitrahana Andriamanitra.
tsika mihira tony efatra dimapolo soronjato ny andimy voalohany any tsika efatra dimapolo soronjato ny andimy voalohany. Jesosy Kristy ny fampiavanatsika, izy mampiavanatsika tamin'ny ray, ary izy mampiavanatsika samysika, ahatonga atsika ho tena iray vata maneho ny firaisana raisiko zany ny avy fanamasina. Ho aminareo reny ny fitanana mampahiara-mitsangana isika dia fampizara ny fiatarana zarazara amin'ny itsika.
sikatiavana Jesosy Kristy izay maty misoatsika sy mitsanga ny fanampianatsika dia fanampiavanana matoto Andriamanitra antsika ary isika iara-misaotra sy hitana. Misaoranao zay Andriamanitra ndraiky tokony lany sy ny tany ny famoramboana amin'ny tamatry dia minao mizanaka raiky tokony fa tsy very zay tokony azy fa ny fiainana mamotra. Ankehitriny ary adiny fanamasina mba amin'ny fonay ka resaka tombotombolay ny fona be amin'izao izy manatona nay amin'ny alalan'ny fanasana miaraka Jesosy Kristy zay toetanatreanao io natapatamaso dia manaraka mampiresona voatrosana ny mofo zay fatisika dia frasa tena Jesosy Kristy tombontsika ny kapoko ny soana zay soatsika dia frasa mantany Jesosy Kristy tombontsika hoy ny tombony avia efa voavoatra zao ny zavatra rehetra manao mihira zay vovotombosika valo sy folo fakoana dia hozaraina amintsika itoerana ny mofo sy ny kapoka zay fa nahazo ny mofo sy ny kapoka mipetraka miara-mitsangana resaka kapaberina ekona miara-mina ny mofo sy ny sokapoka.
miaino ho asoanao izy ny fanontaniana petrana aminao ary sy maofonao hoe ho an'ny tono ilaina amin'izany ataontsika sika mizava vazava ahoana sy nofony ety aloana dia mizava Uku Jesús Cristo, stunarei dan ang fanikin ko ko sa lahat ng mga ko sa mga ko. Zon ko fa sa kanila. Mawagin ko ng Jesús Cristo sikit kung tamya sa sarili ng sa tamma. Ni falang yan din sa Saya nak futa na tayo ng pagfawag ng Diyos. Isin ang pag-iisiyaw ng masama sa naman ufsyan ng Diyos. Huwag na rin ang ufsyan ng Diyos. Bulipa ang isi. Gusto ka mga sa'yo kung palimang sa'yo pa tiya na yan. Arzani mulai asal sensat amnai. Anis pinawan tidak sangat malam. Anak-anak naman Fafumbil naman ito ng faculties. Arang ramang na yung gusto ko iso. Mahaba sa tsari na yung kumanto sa tsari. Gusto ko naman sa napayaran na ito. Arang na magkakaroon naman sa nampayan. Ato ka nagbawang na siya. Hindi na makalakas sa mga kumunaka yung siya yung siya yung sa kanya. The TV is not from outside. Careful by this looking inside. Yet of much from the night. Out of much, a giant father and father outside. And you know, do it. Mulu mana itang so to kanay to yeni ka aga to kanay to fresh Ditiranya segala sesuatu menurut Yesus Kristus lemak ni sangat bantu siapa orang so Toți chemii de tine pentru suconzat dia amună că bucă de tază
Zao dia fotoana fototra fotsika iarahantsika tonga ambavaka zanatsika izay mbola mianatra. Nous allons voir nous allons tous porter en prière nos enfants, les jeunes qui entendent, qui vont entamer leur scolarité. Ataontsika hira fa valontelopolo senanjato dia ao anatin'izany mangataka mpianatra rehetra. Tous les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants, je vous demande de vous lever, de chanter ensemble et recevoir aussi la prière qui va suivre pour demander la bénédiction pour l'année scolaire. Mamar Jesus nos ouviu.
Vi får den 12 lektionen i
dia valina dia tsy nahazo l'organisation antsika miatony dia tsotra satria araky ny politika ataon'ny mairie métropolitaine de Toulouse dia empêcher antsika mandeha métro sy bus ary tram ary raha ohatra zantsika mipetraka voalohany eo isaky ny raha fampiasana dia maka risque responsabilité tsika ary ny fiangonana tsy afaka ny iaro antsika zay ka tsy maintsy lazainareo antsika voalohany satria voazoany ana izy ary isaky ny fandraisana antsika maro ka dia natsika zany tonga aloha maka fotoana toerana mametraka mipetraka na mandeha métro mandeha tram dia miova tsika kely zay fiainatsika fa dia efa voalaza nareo vao fantatry ny hafa zay fotoana ampita fitaovana ny hafa izy somatsy gava raha mbola misy maro amende 135 €